feonantsivana fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonotaparitany Antananarivo. Feonantsivana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 6 ora. Fifaliana ho an'Eskoto indray ny mandolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy. Manahoana ry se sorohitra ranitra no anentana ny fandarantsika anio. Ao anatin'ny fitaterana ny fanokafana ny fankalazana an'Andriamanitra no ny fahatrarana ny 20 taona ny FSFLM atranisika atao anatin'ny fandaharana. Amin'ny teny ity dia mitoy ny lahateny ny fandambiasana nandritra izany fanokafana izany. Fa melohan'ny zavadrehetra aloha dia andeha apetraka eo ambany fitarihan'ny fanamasina ny fotoanantsika anio. Ivavaka ry sika rehetra, Jesosy Kristy zokinay eo, misaotranao indray zahay fa noho ny fitantananao anay no nahatongavanay eto amin'ity fandarana ity indray. Apetraka manontolo eo ampelantananao ity fandarana ity sy ireo mpiaino tsirairay avy, mialoava lalana anay fanamasinao, misaotra Jesosy eo. Amen. Teny soratra masina. Mitondra fahalalana, finoana ary fiainana. Ny teny soratra masina ifampiarana amintsika anio dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 170 andininy 190 hatramin'ny 120. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara lavitra ny kely ananan'ny olo-marina anankiray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro. Fa ny sandrin'ny ratsy fanahy ho tapatapaka, fa Jehova manohana ny marina. Fantatry Jehova ny androny ny mahitsy ary ny lovany ho mandrakizay. Tsy mba homenatra amin'ny andro fahoriana ireny ary amin'ny taona mosarena dia ho voky izy. Fa ny ratsy fanahy haringana ary ny fahavalon'i Jehova ho tahaka ny voninahitry ny sa. Ho levona izy, eny ho levoko setroka izy. Amen. Andeha raha antsika ity hira fanevany ny 20 taona ny FSFLM ity, mialohan'ny ny risoantsika amin'ireo fandraisam-pitenenana isan-karazany. Sautsaderanu atulosai wanau ditumpunai Caccanai tianju natukanai Angkalazai nanau Tinggi yang biru 20 tauna Niskutulutera Yang nareu nufanasina Panasinitani Pazagana Pazava Nizau tutulizau Auka umendrika Yang nareu nufanasina Panasinitani Pazagana Pazava Nizau tutulizau Tuliu Jesosi ambara Zay rehetra vita hachizay Tenu ni herinao Nambuarinao ni fusifanay Utena tao
afarai Jesosy ka namorana misarotraza teo foana ianareo no fanasina panasiny tany hazavana mazava nizao tontolo izao aoka omendrika ianareo no fanasina panasiny tany hazavana mazava nizao tontolo izao torio Jesosy ambarao amin'izao sisy zao zahay tary olifanay mahitombo tsara sady hamo iasa hanasory tompo arovy amin'ny fakampanay ijoro tena sa ianareo no fanasina panasiny tany hazavana mazava nizao tontolo izao aoka omendrika ianareo no fanasina panasiny tany hazavana mazava nizao tontolo izao torio Jesosy ambarao filoha rakotoniaina rene no anolotra antsika ireo teboka maromaro mampiavaka ny FSFLM nampiavaka azy nakatoavina ny hananana ny skoto FLM tony taka ny sampam-pikambanana rehetra ato amin'ny FLM dia manana ny tony nasionaly izy ary ireo tony nasionaly ireo dia teny reny ny KMSL ary reo no misolo tena ara-dalàna eo anivon'ny FLM tany ampendohana inisy any ny tonia ary tany saiko eto izy ireo ao anatin'izany andriamatoa Jean Michel na filo ayay nandimby azy tao filoha Ranaivo Lala tompokla nandimby azy pasteur Rakotonerina David tateorina zay nitendren'ny KMSL pasteur Rakotosoa Roland ankoana izany tompokla raha nanatanteraka ny adidiny namangy ny skoto tany Dego izy dia ao ampandehanana miverina ty Antananarivo accidenté fandona tamin'ny fiarakodia ny moto zay netiny moto ny netiny namangy ny skoto tany Dego amin'ny matoni nasionaly azy dia zay koa ny fomba nitson'Andriamanitra azy ody any aminy ary akehitriny ny tony nasionaly dia filoha Jamoka Misetra ireo no tony ny fandimby mampiavaka ny fikambanantsika faharoa dia nakatoavy ny KMSL ihany koa ny ananany FSFLM alahady manokana mandritry ny taona ao anatin'ny taona manana ny lanjany manokana eo anivon'ny fiangonana loteranina malagasy izany fahatelo ny fiangonana loteranina malagasy amin'ny alalan'ireo sampana fanabeazana ny sembana ao aminy dia napititra ny fanabeazana skotisma hoekena ho ampiasaina amin'ireo mona sy marenina zavatra tsy dia misy eran'ny Madagasikara izany fa itsika FLM irery no manana skotisma eo anivon'ny fanabeazana ny marenina ka na eo amin'ny akama zany na ny amin'ny semato any Tomasina izany na ny fianaratsoa na ny Tuléara dia misy sampana skoto fanabeazana manokana skotisma ho an'ny marenina ao anatin'izany fikambanana tily sy mpanazava izany ihany izy ireo fa efatra ny skotisma mpanazava stily ato amin'ny FLM dia nitatra ary tonga hatrany Frantsa ary amin'izao fotoana izao dia misy ny FSFLM any Frantsa mampitsangana an'sea filo Stéphane Akoma Marisika anisany nanorona ny skotisma mpanazava stily amin'ny fiangonana loteranina any Frantsa ary any izy hatramin'izao zany rehetra zany dia vokatry ny asan'Andriamanitra avokoa ianareo ny fanasiny tany ianareo ny fahazavana izao tontolo izao ary ny fahazavana zay netina 5 taona lasa izay dia indro fa ny parasaka ary mameno ny tany ny fahazavana zay netina nananganana ny fikambanana skoto tato amin'ny FLM feno 5 taona ankehitriny
ary zany no iaina ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara no miahy ny fikambanana FSFLM. Sindrina tsara izay, tsy manao skotisme miendaka izy FLM, fa eo ambanin'ny fitantanany sy fiahian'ny MTEM na ny mpanazava stily eto Madagasikara, zay manana ny foibeny ny tily eto Madagasikara sy ny mpanazava eto Madagasikara. Tao sanatriavina sao de mieritreritra ny hoe andaotsika hiala na endaka amin'izany. Tsia, anisan'ny membre fondateur ny MTEM isika ka dia voninahitran'Andriamanitra ireriany izany. Manatanteraka ny zaikabeany isaky ny telo taona ihany koa ny FSFLM. Ny tia nasindriana fotsiny raha nanao ny zaikabe farany, natao tany Fianaratsoa farany teo tamin'ny taona 324 teo dia nisy mpivory 795 avy amin'ny FLM eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina tonga nanatrika izay zaikabe izany. Ny zaikabetsika dia efa natao isaky ny telo taona hatrany Mahajanga, tany Antananarivo, tany Atsiranana, tany Fort Dauphin, tany Dego, tao Fianaratsoa farany teo, ary ny zaikabetsika manaraka amin'ny taona ho avy indray. Izay raha fitinina riavana ny tantara tsy azo ialana na tsy azo dinganina, dia mbola mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra isika raha tafita afaka mankalaza ny 20 taona ny orenany izany fikambanana izany eo anivon'ny fiangonana Luteranina Malagasy. Umatoky hatramin'ny fahafatesana Andriamanitra, iasahoany tany drazana ary minamana, satria izany no fanekena masina mikiotoritori, ireo lalàna tiliza iainako anefianyo vonona, iatrika ny zavatra misy fa tsy hiemotra, satria izany no teny ilainy firenena mamikioity. Ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo izay tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa nandritra io fotoan-dehibe io no andray anjara fitenenana Andriamatoa Andriamanjato ny Hasina. Riavana mampitombona amintsika mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray tompontsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Voalohan-teninay dia miaraba ny fiangonana Luteranina, anao ray aman-dreny pasteur tonian'ny fiangonana, ary indrindra ianareo fikambanana skoto eto amin'ny fiangonana Luteranina izay nahatratra ny Zotsobily 520 izy taona izao. Ary arabaina manokana ianao Andriamatoa pastora filohan'ny komity ny Jobily, Andriamatoa Rakotodrasoa Fety Noelson, izay nametrahan'ny fikambanana atito mavesatra eo amin'ny asa izay antsoanao. Dia mitsangana eto ny tenanay tompoko ampanetretena araka ny fandamiana izay nolazain'ny pasteur teo, satria ny tenako lutaketo ary miarabantsika amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana. Tenanay moa miadidy ny tanàna Antananarivo ary faly mandrakariva ny amin'ny fiarah-miasa amintsika mpanazava stily. Fa ny teny kely mba entinay amin'izao fankalazana 520 taonan'ny FSFLM izao dia ny firaritsoa ary ny fitahina mandrakariva ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika eo amin'ny asa makadiry
izay ho ataonareo amin'ity taona ity ary koa ny amin'ny asa izay fitoriana ny anaran'i Jesosy sy ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Eto izay dia mampahatsiahy fa olo-pirenena isika, ary ao anatin'izany olo-pirenena izany dia ianareo tokoa no voaantso ho fanasin'ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao. Raha ny tanindrazantsika no jerena dia faly izahay mahita anareo miaramila an'i Kristy izay hitory ny teny ary koa hitondra ny anarany eo amin'ny mpitondra fanjakana sy eo amin'ny mpiarabelona indrindraindrindra ny vahoaka malagasy. Voalaza koa matetika amin'ny fotoana ny hoe raha mihira ny tanindrazany malala isika ny hira-pirenena dia ao amin'ny andinin'ny fahatelo dia tahaka izao ny voalaza ao: tanindrazany malala ao, irinainy mba hitahinanao ka ilay nahary izao tontolo izao no fototra hijoroany ny satanao. Ary iza moa ilay nahary izao tontolo izao dia Jesosy Kristy zany. Tamin'ny alala ny nahariana an'izao tontolo izao, ny anarany no tsy nitenenina fa raha ny hirantsika dia mametraka fototra ny satany ty firenena ity amin'ny Jehova isika amin'ny alalan'ny zanany. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina, ary izany no irariana isoa ny amin'izao fikambanana skoto efelema izao dia matoky isika fa ho tanteraka izany. Isy ny fionanareo amin'ny mpitondra fanjakana matetitetika ny eo amin'ny fiaramiasa ny amin'ity fandaharana izay notontoninao teo Andriamato pastora, ka rehefa tonga ianareo miona amin'ny mpitondra fanjakana dia eto ny anaran'i Kristy torio ny teny, torio Jesosy amin'ny mpitondra fanjakana. Mila an'izany ty firenena ity satria izany no azontsika ny fitahiana tsy ho an'ny Madagasikara irery ihany fa ho an'izao tontolo izao, satria ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao dia makasitraka tompoko ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra tompoko. Uluna
ny solotena avy amin'ny Elka Pastora Temba no hamarana ny fandraisam-pitenenana ato anatin'ity fandarantsika anio ity. Amin'ny fiteny anglisy no itondran'ny fandraisam-pitenenana na izany zany dia isy ny mpandika teny amin'ny fomba malalaka ao anatin'izany fandraisam-pitenenana izany. Dear brothers and sisters, it's a joy to be with you here today. Ry rahalahy sy anambavy, fifaliana lehibe ho ahy ny iarako aminareo eto anio. And to bring you fraternal greetings from your brothers and sisters in the United States of America. Ary dia mitondra ny fiarabana mpiralaina avy any amin'ireo rahavavy sy anabavinareo avy any Amerika. My name is Temba, Pastor Temba. I am the new representative of the ELCA to Madagascar. Ny anarako dia Pastor Temba, izao zany no solotena vaovao avy amin'ny IRC. I would like to thank the National President of the Scout Committee and the Committee for the invitation. Dia misaotra betsaka ny filohan'izao fankalazana izao nanasay itony. The Jubilee Committee for the work that was done to prepare for this event. Ny mpikambana amin'izao fankalazana Jubilee izao ny amin'ny fikarakarana ity ahetsika ity. And all the leaders in the branches of the Scouts who work very hard to make sure that the daily and weekly activities of the Scouts take place as planned. And also the leaders in the branches who work hard to make sure that the weekly and daily activities for the Scouts take place. Izay mikarakara ny fiaonana isan-kerinandro, ny isan'andro ary mba tonga ny sanasa rehetra zany aomby. As a pastor of an Lutheran congregation in the USA, pastora amin'ny congregation Lutheran any Amerika. I had a scout in a congregation where I served. In the congregation where I served. Ao anatin'ny fiangonana izay iasany dia misy branche-na scoutisme. I was always impressed by their work and what they taught our young people. Dia mahagaga mihitsy ny fomba zareo zany amin'ny tanora azy ireo. That young people were taught respect and loyalty. Izy ireo dia tezana ampianarina mba hiaina amin'ny loyauté. Love for God and love for humanity. Fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ampiarabelona. And all these are important for us to be able to build a strong community. Ary izany rehetra zany dia zava-dehibe ho antsika mba ahafahantsika manorina ny fiarahamonina. And I know how seriously you take your work and your responsibilities. Ary fantatro hoe ahoana ny tena mahazava-dehibe ny andraisanareo izany fandraisana andraikitra lehibe izany. And I respect you and honor you for that. Ary dia tena manaja ary manome haja nareo ny amin'izany. When I received the invitation to come here today, rehefa nandray ny fanasana ho avy eto anio aho, the Jubilee Committee did not put it in my box at the office. Dia napetraky ny mpikarakara ny fankalazana tao anatin'ny boîte aux lettres ny fanasana. They handed it over to me in person. Tena noentiny izy ireo an-tanana nomeny ahy ny fanasana. And they told me, we expect you to be there. Ary dia tena nolazainy hoe tena mila anao ho tonga eto mihitsy zahay. I knew that it was an order. Dia fantatro hoe tena baiko mihitsy zany. I could not question it, but to make sure that I show up. Dia tsy afaka nametra fanontaniana fa dia tsy maintsy tonga ny azy zany. To honor the spirit of the Scouts. Hanome voninahitra ity fotoana ara-panahy ity. I pray that God will indeed bless you. Dia mangataka amin'Andriamanitra mba hitahy anareo tokoa izy. So that you could be the light in the world. Mba ho fahazavan'izao tontolo izao ianareo. To bring hope and joy in the world that needs hope. Hitondra fanantenana ho an'izao tontolo izao ity izay mila fanantenana.
to change the culture of laziness, hanova ny fahazarana amin'ny fahakamona, so that all of us could be committed to our communities to make them better places. Mba hotsika tsara iaby isika rehetra zao no hanova ny tontolo mba ho tontolo tsaratsara kokoa. May God bless you. Tain'Andriamanitra indrindra. Thank you. Saudaramu batulusan wangau ditumpunai cacanai tianju natukanai angkalazan nanau tinggi yang biru 40 tahun diskutulut terang yang nare lufanasina panasinitani azalgana pasaba nizotutuliza auka umenjika yanare nufanasina panasinitani azalgana pasaba nizotutuliza tuliuze sosiampara. Satria moa manapetra ihany ny fandarantsika dia ho taterina amin'ny fotoana manaraka indray ny fandraisam-peo maro samihafa avy amin'ireo olona tonga nanohina ny antso tamin'ny datiny ny 12 febroary, fotoana fanokafana ny fankalazana ny 20 taona ny FSFLM teny amin'ny FLM Ambatofinaky. Anisan'ny orenesintsika amin'izany ny tenin'ireto mpanotrona voalaza manaraka ireto: solotena avy amin'ny foibe Tily eto Madagasikara, ny filohan'ny foibe Panazava eto Madagasikara, ny filoha amboninahitry ny FSFLM, ny filoha nasionaly ny FSFLM, ny filohan'ny fankalazana ny 20 taona, ny filoha paritany vitsivitsy, ny filoha Tily sy Panazava, ny solotena avy amin'ny sinodaparitany Velana Antananarivo, avy any amin'ny sinodaparitany Alaotra, ary teo ihany koa ny avy amin'ny sinodaparitany Europa. Mivavaka azantsaratra. Jesosy tomponay misaotranao hatrany zahay fa totosa ny fandaranay teto noho ny fanampianao sy ny fanatrehanao. Indro mbola apetraka eo an-tananao indray ny toy ny fiainanay anio, mba ho fiasana velona eo ampelantananao zahay tsiraray avy izay efa novidinao hiasa eo amin'ny tany mbolobokao. Voninahitra aneo anao Andriamanitra ray zanaka ary fanamasinao. Amen. Eny ary mifarana ny fandarantsika, misaotra indrindra ry se naharitra ny aino sy nanaraka anay hatramin'ny farana. Ampatsahivana isika fa mitoy tsy tapaka ihany koa ny fanarahanareo izao fandarana izao amin'ny alalan'ny internet. Azavaina amintsika aoriana kely ny fomba atao ahazona izany fandarana feonan-tsiva izany amin'ny alalan'ny internet. Mandra-pitafindray ary feonan-tsiva. Fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sinodaparitany Antananarivo. Feonan-tsiva. arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 9.